Andao ho resahantsika indray ny mahakasika ny resaka fisolokina amin'ny endriny vaovao izay misy ao Antananarivo renivohitra ao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefako ety isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono ny namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity andro androany ity. Arakan'izay efa natsiboko zay dia ny mahakasika ny resaka fisolokina avolenta indray no resahana amintsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resahantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Lany haiky ny fianakaviana sy ny mpitandro ny filaminana fa tsy hita poipoka i Ranevson Harivola André, raim-pianakaviana 13 taona efa iray volana mahery izao. Ombay mitady izy ho an'izay manam-baovao. Niala tao an-tranony tao Behoririka ny talata 8 aprily 2024 tamin'ny 9 maraina ary tsy niverina sy tsy hita hatramin'izao. Nanao t-shirt sy kiraro volondavenona ary pataloha mainty izy tamin'izay fotoana izay. Mirefy 2 metatra sy 80 eo ity raim-pianakaviana ity. Iangaviana an-tanandroa izay mahita azy hampandreny manam-pahefana ankaiky azy indrindra. Marina fa salama saina tsara izy, tsy nisy olana na disadisa atao an-tokantranony. Ny rahana haka zavatra nandeha an-tongotra izy noho izao tsy tratranso intsony taorian'izay. Anteny miram-pirenena indray mamofompofona ny fitsipaham-pitokisana eo amin'ny gouvernemanta. Misy solombavambahoaka maromaro mikasa hanao fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta raha ny loharanom-baovao avy amin'ireo solombavambahoaka. Fantatra fa avy amin'ny vovonan'ny Irmara no maronisa amin'izany ka andrasantsika no mety tohiny ity resaka fitsipaham-pitokisana ity. Mahakasika ny vonolona teny 67 hektara indray dia naneho ny heviny ny Razafintsifa Vonjy. Saropady ny zanaka, tsy misy olona azo tokisana izany ankoatra ny mpivady sy ny mpiray-tampo amin'ilay zaza. Mandona fo satria zaza tsy manantsiny no hiarany zavatra tahaka nireny hoy Razafintsifa Vonjy raha naneho ny heviny manoloana ny famonoana any zaza izay niseho teny 67 hektara teny. Tsy misy olona azo tokisana mihitsy ankoatra ny mpivady sy ny mpiray-tampo amin'ilay zaza ihany. Na olona eo amin'ny manodidina aza izany tena tsy azo tokisana fa hafa ny taloha izay mbola zava-dehibe ny fihavanana ka hoe apetrako eto ity zaza ity fa andeha hiantsena kely vetivety aho. Ento manaraka anao ny zanakao naiza naiza alehanao raha mbola azo atao izany. Mamy ny zanaka, ny ratsy tsy kely lalana. Raha toaka apetraka aman'olona ny zanakao dia olona manana finday ametrahana azy ary antonina foana izay misy ilay zaza ho hiatrany Razafintsifa Vonjy raha nampita hafatra ho an'ireo ray aman-dreny manoloana initranga famononan-kizy izay niseho teny 67 hektara iny. Tena aleo marina mitandrina ary aza mba matokitoky olona izany eo amin'ny izay zaza izay fa tena efa miharatsy ny tany amin'izao fotoana izao ary ny olombelona tena efa mihamivadika biby hatrany. Resaka raharahana fisolokina indray, lehilahy iray izay nisandoka ho mpiasan'ny jirama nahiditra amponja Vonjimaika taoriana tratrarana azy. Roa lahy izy ireo no nitonona ho mpiasan'ny jirama, niditra ankeriny tao amin'ny ozinina izay fitotoam-bary tao Varatsena talata volonondry ny 10 Janoary 2024 lasa teo iny. Nolazainy izy ireo fa tsy milamina ny compteur ka ho tapahana avy hatrany amin'ny fotony ny jiro. Norahonan'ny reto mpisoloky reto higadra ho 5 taona sy an'olamandy 30 tapitrisa ariary ilay ramatoa tao amin'ny toerana fitotom-bary io. Natahotra ilay tale ka naloa ny vola 2 tapitrisa ariary. Nametraka fitoriana atao amin'ny zandary brigady talata volonondry izy ireo. Taorian'izay rehefa nahafantatra ny marina. Voasambotra ny iray tamin'ireo mpisoloky izay lehilahy 30 taona monina ao Ambodivona Fiadanankely, komina Mahitsy. Tratra tao aminy ireo fitaovana izay fisolokiana.
no tanana amponja vozomaika eny amin'ny fonjany avaradrano ny lehilahy taorian'izay fatratraranazy zay ka rohina kosa ireo mpiraitsokombakomba aminy amin'ity raharaha resaka fisolokiana ity. Mbola ao anatin'izay resaka fisolokiana izay hatrany dia ndao ary ho tanterina amintsika ndray ity fisolokiana amin'ny endriny vaovao izay misy ao Antananarivo renivohitra ity. Misy botika iray izay mivarotra finday ao Antananarivo renivohitra ao ka tonga mividy finday eo aminy ireo olona izay tsy mahalala an'izay fisina resaka fisolokiana amin'ny endriny vaovao izay. Afaka herinandro maromaro dia mahazo taratasy fiantsoana avy amin'ny mpitandron'ny filaminana ireo olona rehetra izay mividy finday amin'ity botika ity. Rehefa tonga eny amin'ny birao hatao famotorana dia lazaina fa finday halatra ilay novidiana tamin'izany. Nisy mpanjifa mba manana faktiora ihany, nisy ny tsy nitaky faktiora fa hoe finday any amin'ny botika ve ho halatra izany e. Aorian'izay dia giazana ilay finday. Misy mampiorohoro ireo mividy fa mila mandoa vola, raha tsy izany dia mahazo MD na sous contrôle judiciaire avy hatrany. Vantany vao tratran'izay fampiorohorona isan-karazany izay ireo mpividy finday izay tsy naka faktiora dia iny avy hatrany fa mamerina an'ilay finday amin'ilay olona mody mitonona ho tompony izay finday izay, nefa dia finday izay novidinao teny amin'ny botika ara-dalàna izao iny finday iny. Midika izany fa efa misy firaisana tsokombakomba amin'ny ireo izay mpivarotra ao amin'ny botika io sy ilay olona izay mody mitonona ho tompony io finday io mba ahafahana mampiorohoro sy misintona vola be any amin'ireo mpanjifa na ihany koa mba ahafahan'izy ireo mamerina an'ilay finday izay namidin'izy ireo hatrany izay. Ka noho izany dia mila mailo hatrany fa ny ratsy tsy kely lalana indrindra fa ny ao Antananarivo renivohitra ao dia mahita fika foana ireo rehetra eo amin'izay karazana fisolokiana isan-karazany izay, indrindra fa ireo zay efa zatra voky amin'izay resaka fisolokiana izay ka izao no pirofo satria na ny mpanjifa finday eny amina botika aza dia mbola ahitan'izy ireo hirika ihany ny hisolokiana olona amin'izay resaka fividianana finday izay dia mody misy mitory any amin'ny mpitandron'ny filaminana izay mitondra ny email an'iny telefônina izay novidinao iny ary mitonona ho tompony izany finday izany, nefa dia ireo mpivarotra ihany no ambadika n'izay resaka fitoriana sy ny fisolokiananao amin'ny finday izay nividiny volanao izay. Izay no masaka azona rozy tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy ka misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahavaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.